no ny famorampon'andriamanitra dia mbola ekeny nitondrako ny afatra ho an'ny fiangonany amin'izao alahady faharoa amin'ny volana May anangalantsika erijekema lay lo hevitra no atsaraitsika hoe manamafiorona ny finoantsika ny fanahy masina. Efa natombotsika ny fianarana io tamin'ny alady lasa dia mandrisitry zao tamin'ny herintsika dia hoe nampianary ny fanan'andriamanitra atsika fa i Jesoa lay zanaka malala an'andriamanitra indrindra zay kasitrahy noho ny finoantsika azy dia tonga zanaka malala an'andriamanitra kasitrahy ko isika. Fa zany mahazanany atsika zany anomezany alalana atsika ifampidinidinika ifampiresaka aminy ivavaka aminy ndrisy anefa fa tsy fantatsika kory zay vavaka tokony ataotsika. Romanina 9:9-20. hoy ny apôstôly rehefa nampilazana zany fahalemetsika zany hoe ary toy zany ko ny fanahy no mamonjy ny fahalemetsika fa tsy fantatsika zay vavaka tokony ataotsika. Marina zany sa tsy marina? Mivavaka sika nefa tsy araka zay mba sitrak'andriamanitra akory ny angatantsika. Tovy le zazakely eo an-trano ao an-dakozia ao eo ianao mamikenokenina fatratra manao lakozia eo dinga zanako tonga avy any neo afokasika dia omenao azy ve adaly ianao raha nome aniny afokasika iny any zanakao kely io nefa tianao le zanakao dia zainao mikolokoloinao io fa ny fangatana ataony dia tsy hifanaraka am'izay mba nitaizanao sy ikenrenao zany fa fitomono zanakao zany mangataka avokasoka aminao izy dia tsy nomeny ary zany mba zay ny Jakoba mampianatra atsika momba nyty fivavahantsika ty ataoko isika ho any amin'ny Jakoba toko fahefatra any aorinany Hebreu zany any zany anaka so mitady an'izany any akafa any. Jakoba zany tsy any amin'ny Israely any akory fa ty amin'ny testamenta vaovao aty ao aloha kely ny Petera voalohany eo toko fahefatra 9:7 maneho marimarina fa tsy fantatsika zay vavaka tokony ataotsika. hoe voalaza hoe mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka zero boribory no fangatantsika mba olanianareo amin'ny filanareo rehefa nangataka zany tsika nanao lista nanoratra tamin'ny tompo hoe tompo mba iny mba ipistily alefako aminao tsara iny tompo le vavaka fironoty zero satria angatantsika iny ho amin'iny ho amin'ny filantsika fotsiny. Matsiary nareo mpanjaka anankiray nangataka tamin'Andriamanitra izy io Solomon ina nangataka fa tsy nangataka izy arena tsy nangataka izy fahefana tina nangataka fahendrena dia Jehovah niantsa azy hoe satria ianao nangataka fahendrena tamiko fa tsy nangataka arena tsy nangataka zay ifehezanao zao olo zao dia omeko anao dolo koa zany. Ny tompo rehefa mifanaraka amin'ny sitrapony zay angatanao dia omeny anao koa na dia zay tsy nangatanao azy fa tsy fantatsika zay vavaka tokony ataotsika. Inona zany tokony atao? Tsy fantatsika zay vavaka tokony ataotsika tsy mahay mivavaka sika. Inona zany tokony atao? ay makany amin'ny rokosi anao dia mianatra mivavaka mandova 25 000 anao dia mahay mivavaka amin'ny fiainana viany
misy cours de prière zany ve ina anao ataontsika mangataka ny fanamasina mampianaranay hivavaka mitarianay amin'ny vavaka ataonay amin'Andriamanitra. Farafakely sika ilay mivavaka ifona iny zay tena ifonako amin'izanako teknisiana rehefa mifona atsika aza treron'Andriamanitra tambatambazo izy mba mibitsibitsika rehefa sanareo rehefa mifona amin'ny dadanareo dia miteny zany fona dada ao nataonareo rehefa mifona mila tsy horeny feonao dadanao mitserominao ohatr' zany tonga dia mahazo titondra anao dia mivoaka tokotany tsy nahazo an'izay fonanao akory mitaraina azany matatsika mitombo ampianaro zahay hivavaka tario amin'ny fanano masiny zahay mba hivavaka mba hifanojo amin'izay sitrapon'Andriamanitra zay angatatsika ary raha mifanojo tahaka izany ny angatatsika tahaka natao Solomona na dia zay tsy angatatsika aza omeny antsika ahafantatrareo iny tonga fa na dia tsy mangataka azy na dia omeny anareo zany rehetra zany. Io zany angatahana amin'ny tompony mangataka mihitsy ianao hoe tompo ampianaro aho mba hifanojo hifanaraka amin'izay akasitrahinao izay vavaka ataoko aminao. Ao na fomba halalana amin'izany, ao na fomba ahafahanao fa mahafantatra hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny vavaka ataonao. Daody aiza sitrapon'Andriamanitra amintsika? Sitrapon'Andriamanitra enao iny sitrapon'Andriamanitra ho atsika izao dia taisana kanazy taria amin'ny bolana an'ireny ampimerina sa taiza raha dia fantatra ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia inona atao zany? Mamaky ny soratra masina vakio ny tenin'ny tompo mianara zany sitrapon'Irainao zany dia ino tarika anao anolotsainanao afanao manao vavaka ankasitran'Andriamanitra. Tsy fahafantaranareo ny soratra masina no madiso hevitra anareo. Fanahy masina zany efa vonona hitarika atsika ampianatra atsika fa isika koa vonona anaraka azy vonona hotariny dia mianatra sady mianatra ny soratra masina no mahay mihaino ny tenin'ny tompo aminao. Manko isika ho any amin'ny toriteny toko fahadimy, toriteny fahadimy any aoriana no bolana any zany anaky vita ny salamo o bolana fitoriteny fahadimy niny voalohany monja dia ampy atsika azo toizana mindiny faharoa mba ho ahazo valiny a le mieritreritra nykeo ny resaka tanjanako atao drafisaina atao azafaiko aminy le aveo rehefa voavalitsika ny indiny faharoa fitoriteny fahadimy indiny voalohany sy ny faharoa aza haingam-bava ary aza malaky manonona teny eo anatrehan'Andriamanitra ny fonao fa Andriamanitra dia any an-dranitra ary ianao ety an-tany koka ho vitsy ny teninao zay zany a rehefa mivavaka ianao a dia aza haingam-bava zany matonga atsika rehefa mivavaka dia manina manitsika rehefa mivavaka mangina aza tonga dia hoe aokosika fantaka amandika tsy fantana ina moa zany izy nderana amanjeny
tena misady be lehibe ny zavatra laje ataony fa ny amaroany teny ataony no tiaino anazy aza haingy ambava malaky miteny vo ivavaka ny totongo fa miaino aloha ny fanay masina ary matoky ianao fa io fanahy io tena an'olo-tsainanao mihitsy io ampianatra anao mihitsy io zao ny teny atao anaka amin'le fanontaniana zanako zay onary dada hoana ny fomba nangatanao nazonao an'io mizatra da zay na tena hoe valibavaka io ana ohatran'le valibavaka tantarany fampianatra sikoly alahy teo mitsy mahazo tsara le tantarinareo averiko manotombo sahirana lay vavitolatena ary marary ny zanany tsisy hohanina tsony de tonga vo maraina atao pasteur alohan'ny andehanatry pasteur any am-piangonana de hivavaka tsy nanahasarity pasteur ramatoa lay vo hoe anjara sakafotsika ao meo azy vary sy loka de lasa ramatoa avy misaotra de lasa any am-piangonana ary pasteur de tapitra ny fanimpavana nody any an-trano petraka eo tonga ao trano fanotany de ahoana moa zany sakafotsika azoko atsaina fa mety le farlahy miamanontany io hoe ino zany sakafotsika zao atoandro zao a de tsy namaly pasteur fa natsimy amididina latabatra ny vady aman-janany tena niny izy mivavaka izy eo mpivavahana zareo mety misy namaky mihitsy zany vitra tao varavarankely tao a de nanipy fatomborona maimbo efa maimbo zay le zahatra mitranga teo natsoton'olo avy any tokotany any io olona io zany mieritreritra ny an'iny igafy andry pasteur zany tena atao an-tsainy aizay solombelona somatsary zao mandalo tranona pasteur somatsary zao de volona maimbo nao ateriny makao fa natsikiny any ambaravarankely briabof io le volona maimbo sady mivavaka ihany pasteur amen valibavaka io misy pasteur matsy ramatoa ndanakarakarao io miaotra fatratra sakatsende mitsy ramatoa valibavaka io ramatoa fa raisy karakarao lasa nde mikarakara tao ramatoa kanjao ina tao misy volamena ngeza noho ny akibe tanako ty fa akibe tongotry ngeza be noho ty adino hitanareo de dino sehoko fa ngeza be noho ty no nateny le ganagana de maty le ganagana sepotry lay volamena le olona nanepeny tsy nafantatra hoe nisy an'izany tao fa ny tao an-tsainy de isopatra fotsiny andry pasteur de zavatra maimbo no natsikony kanjo nampidin'andriamanitra ho zava-tsoly de zava-dratsy nihitreretin'le olona teo risy akola ady malala hoy ny mpampianatra matoky ianao fa na de kendry anisy ratsy ianao aza ny olona isopatra anao ny olona matoky ianao fa hain'andriamanitra mpidina soanao zany tsy mahay ninino nareo rehefa misy zavatra tsara tahatr'izany voaray amenina misaotra an'andriamanitra otokotokoa iny zany a iny ravitany a volamena netitra matovy any an-dakozia niorakoraka falifaly adiny le volona maimbo be teo a de adiny ny anoanana fa de volamena tsara tare tao atenanay vorona maty teo kazany monimoniny ianao raha sendra misy maninona anao falimbavaka zany mianatra ny sitrapon'andriamanitra anao famakinao ny soratra masina ary mazoto am'izany anao fa tsy hoe terena aloha maky sotra masina zay na zay fahitata tany am-piangonana olona vai io lefa malaina ohatrin'ino rofona avy any am'zay misy azy any akizy malaina de maky soratra matitsy zany a olona tena resy lahatra fa tena fantatra ny sitrapon'andriamanitra de mamaky io soratra masina mianatra raha misy tsy azo de anontany iny manana ny email sika manana ny telefony tsika namaky zay dada za mbola tsy nazo an'izany avy taminareo namaky baiboly zay dada atao mitoko fazaotiny fazao tsy azonay mihitsy fa azonareo tao le izy matonareo tsy nanoratra hatram'izao na tsy mamaky mihitsy nareo zay ngamba tena marina haiza de hoe azonareo tao izy rehetra fa tsy mamaky nareo tsy mianatra ny sitrapon'andriamanitra
dia rehefa tonga ny adventiste mahay soratra masina be dia inona rio voasintona tonga jesy ny témoin de Jéhovah tonga ohatrany tsenjery masisy be anaovany an'io dia soratra masina dia iny anao dia voasintona lasa manaraka azy omaika fa tonga zareo manam-pahaizana be milaza azy hoe soka dia nefa ranonao satria anao tsy manana tena Andriamanitra. Raisiko ny asan'ny apôstôly toko fa 7 efa roapolo naveriko taminao ty texte ty asan'ny apôstôly toko fa 7 ny andininy fa folo sy ny faraiky 12 dia tsy mitondra baiboly a mihinana eo akaikiny eo pastera hitanay fa tsy mitondra dia nataony am'izany eo ozy izy le namany itsy asa 7 raiky 12 ary Paul sy Silasy dia nampandehan'ny rahalahy niaraka tamin'izay ny alina hankany Beria koa raha tonga tany izy dia niditra tao amin'ny synagogan'ny Jiosy ary toe-mpanandreo Toberi dia zany famakinana io ary toe-mpanandro Toberi dia tsara ny tao Tesalonika satria nandray tena tamin'ny zokiko indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na mariny zany na tsy atao fiainan'io mamaky ny soratra mandinika ny soratra masina raha misy asana zay ny olo aminareo misy teteneny olo ananany telefona ny télévisiona ny radio ny gazety samy miteny dao raha misy teneniny olona hamarino ny soratra masina zany aza tonga dia manao telomoka na mariny zany na tsia mainka fa hivavaka ianao azonao atao tsara mihitsy alohany andoany anao hivavaka raha mandoalika alohany anonanao vavaka eo anatren'Andriamanitra rainao anoratra ny vavaka ataonao ianao azo atao zany manana karne mihitsy ianao dia manoro tompo a zao ny vavaka ataoko aminao dia soratanao le izy sady tadidy am'izay tsy diso ny zavatra lazainao fa naraka tsara misoratra masina zavatra angatanao dia mivavaka ianao atao fomba zany ataoko ianao mamaky salamo ray manontolo io vavaka io ko ina tsy menatra raha mamaky salamo hoe amaky ny salamo sika diny ianao manao tsenjery avakiny tahaka zany mamaky vavaka ianao dia vakinao le vavaka tsy diso zany ary enin'Andriamanitra ianao am'izany fa tsy miainanao zay hoe ianao ty ohatrany zavatra vakina za tsy hainanao ka miainanao Andriamanitra io dia soraty dia am'izay anao tena afaka manamarina tsara hoe araka ny soratra masina zao gatatro fa tsy araka n'izay ny Jakoba toko 4 andiny 7 teo hoe mangataka na nefa tsy mahazo satria diso fangataka matoa diso io tsy nohamarinao tamin'ny teny tompo fa ny fanahy mamonjy amin'ny fahalemetsika fa tsy fantatsika koa zay vavaka tokony ataotsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tonony anisan'ny fahalemetsika zany tsy mahay mifona io mody mifona ny betsaka mody mifona kelikely da mody mifona to fa tsy tena mandotra ny avy any amponao ianao tsaronareo le vehivavy izy moa ianarany tao iana itsakitsahany raha fivavany mihitsy izy io tena anatona an'Andriamanitra izy nakao amin'ny tempoly izy Ely fa tsy Ely mpiandry fiangonana izy io antranon'Andriamanitra zany tena toerany sacristain amin'ny soratra masina raha te hianatra momba zany tiamoka ny moa andraikitra zany atao hoe sacristain dia mianatra ny ataony Ely Samuela voalohany tsy misy inina ataony io tsy manatitra fanatitra entin'ny olona koitsy fa dia mianatra mampiditra ny olona dia lasa ny olona dia fa nahitany ana izy nanino ihany ivavaka rehefa lava sy ela teo izy miady vasa tamin'ny tompo teo tsy retsy ny feon'ny teniny fa
vavany mihetsika fotsiny hita dia nanatona azy anaka vao maraimbe ty ianao dia fa mamitoka sahady tsy tompoko vehivavy tonga tena aho vehivavy malahelo aho fa tsy mamo araka zany lazainao zany fa mandotra ny atompoko eto anaty an'Andriamanitra zany mivavaka mandotra ny ao am-po eo anaty an'Andriamanitra mba andramo zany rehefa mivavaka ianao tsy le manao mpivava le hoe vavaka siky mivavaka sakafo ao fa misy récitation da tsy mikika raha hay zany tsy enjery fotsiny ta io sakafonay efa tsy enjery fotsiny aiza nitahin'Andriamanitra ny hanina hoaninao amin'io bakeo mba hoany amin'ny Timoty voalohany toko faefatra ianao sahirakirana amin'ny sakafo Timoty voalohany toko faefatra andiny faefatra sy ny fahadimy sarotra tady amina le Timoty vakina aminaran-tompo fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa hatramin'ny henan-kisoa hatramin'ny trondro hatramin'ireny crevette reny tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaona satria hamasiny ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahany zany ino ny anao mivavaka iny mangataka ao an'io sakafo na sakafo efa sanaty ratsy aza io na reny mandeha mamonjy lanonany reny le hoe nisy lanona tato nalarikivy zay menakao tsy mivavaka ianareo na maika hinana fotsiny fa hamasiny ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahany hamasiny ny dikany dioviny ary ampidiny zay mahavelona anao zay ao anatin'io sakafo na isotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampanin'azy zany satria anao mivavaka ka aza atao mpilivava tompo vavaka ataonao io fa ny fanamasina mitarika anao hivavaka dia tena mampiasa ny sainao mihitsy hieritreritra tsara zay ho lazainao Korintiana voalohany toko faha 5:10 rehefa mivavaka ianao misy saintsaina tsara zay ho lazainao Korintiana voalohany toko faha 4:10 azafady andiny fa 5:10 14:15 ahoana aro izy sady hivavaka am-panahy zay hoe hitariny fanan'Andriamanitra hivavaka am-panahy no hivavaka an-tsaina koa rehefa mitarika anao ny fanan'Andriamanitra dia misaintsaina tsara fa tsy hoe olona verisaina koa zany tariny fanan'Andriamanitra zany sady hira am-panahy rehefa mihiry anao tariny fanan'Andriamanitra fa tsy hoe manao mpilivava koa mihiry no hira an-tsaina koa saintsainao itononkira io fa ny fanahy mamonjy atsika mifaly mitsika fa tsy fantatsika koa zay vavaka tokony ataotsika fa ny fanahy mifona amin'ny fitarainana zay tsy azo tononony tsy etsika tononony tsy takatsirasaitika hotakarina akory mba ankasitran'Andriamanitra azy mianatra miaina ny fitariany fanan'Andriamanitra zany zanak'Andriamanitra iresaka ny rainy angataka zavatra ilainy amin'ny fiainany aso azy ampandroso azy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy zany izy tompo hitaridalana anao anaka hianatra iaino hianatra ny sitrapony atao anatin'ny teniny ary tsy mainka hiteny rehefa hivavaka amin'Andriamanitra saintsainao tsara zay olazainao amin'Andriamanitra ao ary matoky fa hay ny fanan'Andriamanitra manolotsaina sy manome zay teny olazainao amin'izay vavaka ataonao dia mahazo valibavaka ianao ganagana maina tady tsara zany eto amin'izao tontolo zao no ahitana rehefa horina matoky za efa naresy zao tontolo zao naganagana mainy fahorina azy ampidian'Andriamanitra ho anao fitahina fan'Andriamanitra voninahitra amen